Colbert, inona moa zany andrafy ny zavatra andrasana ao anatin'ilay fiaonana izay. Tamin'ny vola décembre tampon-dasa no namoana tamin'ny fomba ofisialy vehivavy izay victime ny fanetikiliana sy ny herisetra mahatratra teo amin'ny 1970 teto Antananarivo izay nahazo fifanana tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa tamin'ny BIT sy ny pastorat du monde ouvrier ary tao anatin'ny vola décembre ka hatramin'izao nijerena tena tafiditra tao anatin'ny seritry ny asa ve vehivavy ireo rehefa nahazo fifanana satsia manao tombanezaka zany isika satria izay eo anivon'ny fikambanana resaky momba ny asa dia mandravorary ny hoe ny fametrahany ny asa mendrika eto Madagasikara ka zany ny asa mendrika zany dia miainga amin'ny fifanana fa tsy fifanana fifanana fotsiny fa fifanana izay tena tokony atongavana any amin'ny tenana seritry ny asa ka ireo vehivavy izay voitikilika na voan'ny herisetra ireo dia ny antsasany ireo dia tokony nanao asa tena dia ny antsasany mila koa tokony miasa ny orinasa ka tao anatin'ny volana zay dia hita fa be dia be zareo rehefa tena tafiditra amin'ny seritry ny asa na amin'ny asa tena zany na amin'ny seritry ny orinasa ka manao tombanezaka zany isika satria mila ny fanitarana azao modely izay navoitrantsika zao eto Antananarivo fa amin'ny faritra maro Madagasikara koa manao tombanezaka tsika satria ilaina tokoa ny amoavy mijerena hoe ahoana natsarana bebe kokoa ny zavatra efa nataontsika mba amoramora kokoa ny fanitarana zao tetikasa toy zao zany eto Madagasikara. Toy an'ilay tetikasa manaraka zany zao? Zavatra anankiroa zany no tinapaka androany dia ny voalohany manao ny akademia mikasika ny solofototra ananan'ny mpiasa andramanjanga isika amin'ny fotoana aty ny akademia zany dia seritra anankiray mba ahafahan'ny tontolo ny asa eto Madagasikara mandinika ahoana mba ahafahana mampivoatra zany hoe fahalalahany olona rehetrarehetra ny solom-pampiasa sy ny solom-piasa any amin'ny seritry ny fifanana rehetrarehetra na ny institut universitaire zany ny amin'ny université na ny any amin'ny centre de formation tokony alala daholo fa tokony misy taranja mikasika ny hoe droit du travail norme internationale du travail zany any amin'ny reny fampifanana reny dia faharoa dia ho atao eto Antananarivo miadiny faharoa fa tsy mikasika ny fampifanana mba hidiran'ireo vehivavy voan'ny herisetra sy ny fanetikiliana ireo any amin'ny seritry ny asa ka tsy maintsy miainga kosa isika amin'izao tombanezaka zao mba natsarana kokoa zany andiny faharoa ilay karazana fanetikiliana vehivavy azy no voitikilika izy mikasika ohatra maka poste anankiray tsika dia ny lehilahy no mena lanja bebe kokoa ny vehivavy ny fanetikiliana anisan'ny azo azao vokatry ny hoe fanetikiliana zay dia na miseritry ny karama koa na ohatran'izay koa raha ohatra ka misy ny licenciement économique dia ny vehivavy aloha rehefa lohany ny lehilahy sy sisy be dia be zany karazana fanetikiliana izay hita tao anatin'ny fanadihadiana izay nataonay tany satria be dia be zao tamin'izao daholo ny asa tany amin'ny entreprise franche teto Antananarivo be dia be amin'izao daholo ny asa tamin'ny entreprise tsotra koa dia vao ny fanetikiliana izay ny herisetra moa be dia be koa ny herisetra tany amin'ny toeram-piasana na herisetra aty amin'ny nivon'ny tokantrano dia natana an'izany daholo ireo vehivavy koa zany dia ny zavatra tsapa dia be dia be amin'izao daholo manana finiava tena hiady amin'ny fiainana zao koa manana an'izany hoe projet de vie anankiray ao anatin'ny réinsertion zao nisy fiarah-miasa tamin'ny Fokotany misy zone anankiroa moa ny asana teto ny zone nord dia avaratra zany sy zone sud
tianala mahitsy taty zany dia tanytanjobady monzone sud dia misy fiaramiasa teo amin'ny vivokotany dia misy fiaramiasa irana tamin'ny tondraiky teo anivy ministère du travail dia nafana mitiny an'ireo vehivavy zato izay nomena fifanako zany sy napidirina 1913